Ny angano tantaraiko aminareo androany dia ny tantaran'ny ambohimampiesona. Nahoana izy no antsoina hoe ambohimampiesona? Satria misy an'ity zavatra ity maniry eo ambohimampiesona, dia izany zavatra maneno ao anatiny izany, izay ilay atao hoe voamampiesona. Ny voamampiesona zavatra kely maintimainty ohatr'izao izy. Toy izao voamampiesona daholo toy ny hitako tany ambohimampiesona. Dia ilay voamampiesona io amin'ny voalohany zaraina maimaim-poana io ary rehefa avy mihinana an'io ny olona dia feno fanantenana be ary falifaly. Ny olona mpizara ny voamampiesona maimaim-poana dia ry berebareba, tsy berebareba rehetra io fa ny sasany amin'ny zareo mitendry berebareba hoe ataovy izao dia mino ianao dia ho tanteraka izany. Misy ary izy mandika vilana amin'ny baiboly dia ilay hoe katsaho ny fanjakan'Andriamanitra dia ho azonao ny zavatra rehetra, adika ny vilany iny dia ataony hoe ataovy ny fahasambarako rehetrarehetra ampireve hoako. Raha berebareba io dia ho azonao ny zavatra rehetrarehetra. Dia manomboka ilay olona zany mihinana ilay voamampiesona, dia izy ilay miesona dia mividy moramora dia manome anazy rehetrarehetra. Ka ny tena tsara amin'ity voamampiesona ity rehefa avy mihinana ny olona dia tsy vitany miesona sy feno fanantenana fa manomboka te hihinana foana. Dia rehefa manomboka te hihinana foana dia amidy amin'izay ny voamampiesona, dia mandeha amin'izay ampafolo ny fananany ray manontolo rehetrarehetra omena daholo. Miezaka ihany ry belakire mandresy lahatra ny ry berebareba fa mbola mandresika koa ry berebareba dia alohan'ny olona mividy voamampiesona toy izay mividy voamalala. Ny voamalala zao tsy koa reto amiketo fa lafo io sady sarotra, mbola mila miezaka be vao manana ilay voamalala. Ry berebareba avy eo dia mivarotra an'io voamampiesona io amin'ry be palitao. Dia rehefa tonga i be palitao dia mody mipetraka eo akaikin'ny raha berebareba dia hoy izy berebareba hoe ity indray izao no voamampiesona manaraka, mahazo maka nareo. I be palitao sady manome voamampiesona no manome moramora n'ity zavatra anankiray ity maniry ity, ity ilay antsoina hoe voamanadino. Dia afangarony ao io, amidy io fa tsy fantatry ny olona hoe amidy. Dia miara-mihinana izy rehetra, dia miara-mikepoka ao, voky voamampiesona dia mihinana voamanadilo, dia miara-sambatra ry berebareba sy ry be palitao. Angano arira fantatra ny tiako ambara. Ny fivavahana dia fampanjakana ny fitiavana ihany izy, fa tsy tokony fivarotana voamampiesona lalana ho an'ny mpanao politika izay mety hamadika ny firenena. Satroka ianao ho malagasy mahalala vao malagasy mino. Satroka ianao ho malagasy vanina. Adinony voamampiesona.